Afam-baovao hafa tanteraka kosa indray nampahafantarana pahabe maso ny tatitry ny fitsirihana izay nataon'ny voamera nasionaly misahana ny tsenam-panjakana na ny commission nationale des marchés no ahafantarantsika azy ny maraina teo no nanatanterahana izany. Sapan-draharaha iray izay misahana ny fanaraha-maso ny fomba fanaovana tolobidy ny CNM na ny Commission nationale des marchés izay manao fitsirihana mialoha sy fitsirihana ao afara na contrôle a priori sy a posteriori. Ny votra nandrisy ny tatitra izay nampahafantarina androany fa maro ireo izay tsy manaraka ny fitsipika na hoe non conforme. Marobe ny tranga tsy ara-dalàna teto anatin'ny fitsirihana raha ny tany fotsiny resahantsika dia latratra tany amin'ny mahery telo amby dimampolo isan-jato ny paikady natao no tsy nanara-dalàna. Nefa kosa izay tazay dia raha jerena raha tahakana tamin'ny taona tany aloha dia efa miady tsara raha raisiko fotsiny hoe tamin'ny 2021 sy 2022 zao dia latratra tany amin'ny 70 isan-jato ny procédure rehetra non conforme tamin'ny farana vokan'ity kosa dia efa 53% sisa ny non conformité hitanay. Maro isan-karazany le non conformité hitanay tao fa tena manotohina ny ataontsika hoe fenin-kevitry ny tsenam-barim-panjakana moa zany dia hoe tsy fahafahan'ny olona mandray anjara amin'ny tsenam-barim-panjakana satria misy ireo ministera tsy mamoaka gazety amin'ilay fampilazana ilay tolobidy. Izany ohatra zao anisan'ny tsy fanarahan-dalàna hitanay tao anatiny na koa hoe misy olona mifaninana ao anatin'ilay tolobidy. Ankoatra ny androm-panjakana telo dia ministera 12 no nanaovana fitsirihana, eo ihany koa ny sekretera-panjakana roa ary orinasa roa izay ananan'ny fanjakana petrabola betsaka, eo ihany koa ny établissement public miisa 7 ary 20 ireo sapan-draharaha sy vony-bahoaka itsinjaram-pahefana teny anivon'ny faritra no nanaovana izany. Voalaza fa mila hatsaraina ny fomba fanaovana tahiry na ny système d'archivage ahafahana manatanteraka araka ny tokony ho izy ny asa fanaraha-maso. Ny vokatra azo tao anatin'ny tatitra izay nampahafantarina ampahibe masandroany dia ahafahana mametraka ny fototry ny fampiarana sazy voafaritra anatin'ny fitsipim-pitondrateny na ny code d'éthique eo amin'ny sehatry ny tsenam-barim-panjakana rehefa misy fifanoherana amin'ny tranga. Izany dia atao miaraka amin'ny manamahefa mandrindra ny tsenam-barim-panjakana sy ny sapan-draharaha mpanara-maso hafa. Nanome voninahitra ity famoahana ny tatitra ampahibe maso ity ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola vaovao Vonintsalama Andrembololona.